nirosaka ho candidat ho filoham-pirenena amin'ity 2018 no ny antony maro. Voalohany za dia safidanao politika. Safidana politika aho tamin'ny 1991 aho no nanao déclaration fa ny mahasara ny Madagasikara dia ny rafitra fédéral. Tamin'izany fotoana zany moa dia ohatra nilaza tabou nilaza zany satria ny antony hoe ny rafitra fédéral no mendrika ny Madagasikara satria avant ny colonisation dia nisy 18 royaume teto fa tsy 18 tribus. Ary io rafitra fédéral io fédéralisme na malagasy fa tsy mitovy fédéraliste en États-Unis na en Genève na en Belgique na en Allemagne fa any malagasy satria asika no meny zanahary tombony mitovy fitenenana mitovy fombafomba fa ny rafitra tantarana ny fahazakana no mahatonga hoe rafitra fédéral zany hoe miainga amin'ny fotony omena ny fahefana satria asika niainga tamin'ny fokon'olona io fokon'olona io zany omena an'le fahefana daholo ara-bola io ara politika io esetrasetra mba hitovy tatana zany satria voalaza agnaty télé-lapandraisika foana fa hoe ny commune ny tompona andraikitra amin'ny école ny fampianarana sy ny hôpital nefa ny commune sy omenao vola hikarakarana ny école eo aminy sy omenao vola hikarakarana ny hôpital eo aminy sy omenao vola hikarakarana ny lalana communal dia sy mety zao ny faranasika fahantrana nefa asika anisan'ny firenena manan-karena indrindra eto tontolo zao. Izay nahatonga anao hoe niaraka tamin'ny Dadamoza Mozazona izy lasa korazana dia vao nisaraka zay miaraka amin'ny colonel Brissard zay nivohy ny fédéralisme teto Madagasikara ary manatsosa amin'izany aho satria aloha no faty izy roy miaraka dia hoe aza ataonareo maty zay tonga tafapetraka ny rafitra fédéral. Avy eo lasa député de Madagascar niady tao amin'ny hôtel mera-pirenena io mba hanaovana an'ity Madagasikara ty ho rafitra fédéral. Tonga tamin'izany moa dia province autonome no natao fa province autonome sadasada ihany koa dia igny nifaragana tamin'ny 2002 rava. Dia zao niaraka tamin'ny président Zafa nanao an'le fampihavanam-pirenena sy ny fananganana firenena mifanozo zany io rafitra fédéral no mahatonga ny fampihavanana firenena sy ny fananganana firenena. Dia mbola manatrosa amin'ny président Zafa koa zany zay satria alohan'izy faty dia hoe aza atao maty za raha sy tafapetrakanareo ny ampiavana ny malagasy sy ny fananganana ty firenena ty iray. Dia za moa ministre ny fonction publique dia manana trosa amin'ny fonctionnaire ihany koa satria misy lalàna lanina tamin'ny 2003 ny grille indiciaire ny fonctionnaire zany alignement de grille indiciaire io zany dia efa netiko tagnatin'ny gouvernement io vita siniany fa sy nekeny président Andrazoely moa tamin'izany sy ny ministre finance président Ira Razamampianina amin'izao fotoana zao ka raha nizerinareo zany dia mangataka ny foana zany fonctionnaire eto Madagasikara zaho ihany zany no atikisaka mpiasany agnatanteraka an'io satria lalàna io sy mila ino fa ny olana fotsiny dia ny budget de fonctionnement sika dia ny FMI no mandida azy izy no magnome karama ny fonctionnaire dia sekeny zany io raha atao zany ny application ny loi io satria raha appliqueny loi io dia miakatra 75% ny karamany fonctionnaire na retraité na activité. Dia misy koa zany aty amin'ny privé ovana zany ny lalàna mifehany amin'ny privé satria raha zerevanareo ny pension ny CNAPS rehefa retraité isaka telo volana amin'izay koa sy ampy misy io zany sy zerena satria lalàna efa tena caduc io zay io raha ny CNAPS io tsy maintsy révisena io. Avy koa ny mpiasa tany mpiasa mpivarotra rehetrarehetra na mpivarotra mofogasy na mpivarotra na mpiompy izy tokony andray pension CNAPS koa reny. Za fa président misy fonction publique africaine efa nandrosany tamin'ny ministre fonction publique africaine efa nany Sénégal zao fa mandeha ngany Burkina Faso fa mandeha nahoana Madagascar sy andeha zany rehetrarehetra zany
no nampirosaka ana ho candidat présidentiel za sy manambola satria araky voalaza ka zaho zanaka tasa avana ambanivohitra sy manana orinasa iaho sy manana fifandraisana mpanjara avy any ivelany satria sy keko zany fa misy mpanjara malagasy eto, misy mpanjara malagasy arenany meny Zanahary io ho an'ny gasy tokony mpanjara malagasy no hitrandraka an'io raha izaho zany lany président de la république dia ny mpanjara malagasy no omeko vana bebe koa hitrandraky ny arenany meny Zanahary azy zany rehetrarehetra zany no naplasaka anahy ary izay no mahatonga anahy sarotina raha vao misy mpanjara malagasy enjeny any ivelany tahaka amin'izao fotoana zao enjeny any ivelany mpanjara asika mba malagasy manana izazy dia Mamy Ravatomanga za sy manana fihavanana amin'ny Mamy Ravatomanga na ara-politika io na araka famille fa manana fihavanana koa maha-malagasy azy mpanjara malagasy dia sy maintsy miaro azy ary manainga ny malagasy rehetra mba hiaraka hiaro anazy amin'izao zavatra mahazo satria ho atao ohatran'izay foana zany mpanjara malagasy eto misy mpanjara vazaha eto karana manafarana manambola teny Afrika nefa tsy voaezika izay no mahatonga anahy manao an'izany satria saroty misy amin'ny maha-malagasy anahy na ino izy ary izay no mahatonga anay eo amin'ny serena tokony foanana misy ity hoe tanindrigny Gautier dia izay fanontaniako mampimena ahy indray mandeha anareo avaty merina io moka nisy hélicoptère tamin'izao fotoana zany tonga anareo dia tatamerina eto malagasy iray daholo asika aoka asika sosarisarany vazaha zanaka padesy zanaka mderemy sy isonana fa malagasy iray tokony anao lalam-panorena de réconciliation sika anao lalam-panorena de fondation de nation zay ny lalam-panorena mendrika ty Madagasikara ty indesana ny tany fanjakana za moa nanangataka an'io dia niteneniny hoe asy manambola ary tabera reny dia anakana fifidanana nilasaka zao ka zara iaho ny lany dia sy maintsy mamorony malagasy manontolo aho izeriny lalam-panorena io ary lalam-panorena fédéral mendrika ny Madagasikara ka raha lany io amin'ny référendum constitutionnel dia averiko indray ny fifidanana présidentielle avy eo satria mba ho gasy manontolo zany ilasaka amin'ny lalam-panorena ohatran'izay zay sy zay zany agnatina plasaka anahy amin'ity fifidanana présidentielle tika manainga asika vahoaka malagasy mba hiarahina hiaraka aminahy anatanteraka an'izay satria Madagasikara ty raha sy mitanina asika dia hovidiny vazaha ity ary ny malagasy ho ampidiny vazaha ary ny tasa asika ho atao ny parc zoologika satria ho lasany vazaha daholo ny tany ka sekesika zany ohatraka amin'ny malagasy any zay nitaritaka asika hoe raha tianareo dia za numéro 3 sy mandehandeha foana numéro 3 io satria za dia mpivavaka amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy fanahy masina ary izay nahatonga ny herazao mampianina angamba numéro 3 koa tamin'ity dizy lany ka numéro 3 amin'ity anao passation amin'le numéro 3 taloha raha ohatra ka miaraka asika vahoaka malagasy izay no raha résumena zany raha ohatra ka atao bango tokany ny lasaka aho mba hanatanteraka an'izany etaeta ny vahoaka malagasy menga fotony zany ampiala ny malagasy amin'ity fahatrany ty dia zay zany naplasaka dia misaotra besaka ireo vahoaka malagasy ary manainga anareo mba hifidy ny numéro 3 raha ohatra ka azo atao